Eny ary miarahaba antsika indray video fahatelo amin'ity resaka BT Champ ty na le ataontsika hoe Bitcoin Champion, Bitcoin Champion na BTC Champion. Dia miaraka antsika video iray vaovao indray amin'ny fampianarana anao mamaim-poana ahoana ny fomba fanaovana posta amin'ny Facebook. Dia rehefa anao posta amin'ny Facebook inona ny zavatra tsy maintsy ananana ianao zany dia mila manana compte Facebook le araka ny teneniko tany amin'ny toromarika iny hoe mila manana compte Facebook ianao compte Facebook business. Dia mety gaga ianao fa ny video antsika zany zao dia miainga avy aty amin'ny Caribe Hotel Ranomafana. Video ray vaovao anisan'ny hotely anankiray mahafinaritra eto Ranomafana zany ilay Caribe Hotel. Dia araho ny posta maro samihafa ato amin'ny groupe secret moa izy groupe team BT Champ team Madagascar zany misy an'ireo posta maro samihafa, an'ireo video efa vita ary ireo toromarika maro samihafa mila arahanao ato zany le izy dia manasanao i-clique an'ilay lien zay ataoko amin'ny rehefa misokatra zany ny sitesika na le blog araho tsara zany ilay video voalohany atao amin'ny blogsika ty dia rehefa vitanao hatrany amin'ny farany le izy dia zay vao manao inscription anao. BT Champ zany dia misy level enina dia arahanao arak'izay fa misy fanazavana tsara ao anatin'ilay video ao. Dia rehefa indray aminay dia ary hijery an'ilay fampianarana maimaim-poana dia araho ilay eto ambany ny soratra hoe fampianarana bonus ho anao. Dia fandray aminay zany rehefa ifandray aminay dia cliqueo ilay sary tsirairay avy reo dia afaka mifandray aminay tsirairay avy ianao. Ho anahy manokana dia efa fenofeno nisan'ny namana dia cliqueo fotsiny ilay suivi na follow dia afaka mifampizara antsika, afaka mifampiresaka amin'ny alalan'ny message privé. Dia cliqueo ilay kisarisary eto amin'ny Facebook eto ambany ety dia tonga makany amin'ireo groupe Facebook anankitelo misy atsika na ny officiel zay ny malagasy ary ny frantsay. Dia araho soma tsara ireo toromarika maro samihafa zay anao vao tena manjoy an'ity business raha ity zany. Lasa antsika ahoana ny fanontaniana zany dia hoe ahoana ny fanaovana posta any amin'ny Facebook. Mila manana compte Facebook business ianao dia rehefa vita ny création ny compte Facebook business dia mandeha mi-créer page anankiray aloha. Dia ohatra i-créer page tsika mandeha ato amin'ilay flèche kely ato amin'ny compte-nao eto ambony iny ianao dia misy hoe create page na créer un page raha ohatra ka teny frantsay no ataonao. Dia cliquenao iny maro be video tutoriel mahakasika an'izay ao amin'ny YouTube ao zany dia afaka jerenao le izy. Dia inona ny safidy misy safidy maro be izy ty hoe local business or place compagnie organisation or institution reny zany reny maro samihafa reny dia arakaraka an'izay zany no kanao an'ilay izy. Dia ny atsika resaka compagnie zany na business ty koa mety koa. Dia ohatra ataontsika business le izy hoana ny fomba famenoana anazy mijery catégorie aloha tsika dia fenona ato ataontsika ny anaran'le izy hoe BT Champ Madagascar. Dia ny adresiny Antananarivo. Dia ohatr'izay koa ny toerana misy anazy na city na state dia ataontsika Madagascar na hoe Antananarivo Madagascar. Dia fenona ny code postal dia miaraka amin'ny telefona dia
ahifana kely ozy izy le anarana tsy keny zany raha mahazo skill up zany fa ny voalohany fotsiny le atao mahazo skill up io zany hoe toromarika omeny eo dia get start de miandry an'le chargement anao dia créer zay le page dia manontany misy étape anankiefatra reto izy de fenoina tsara le izy dia zay misy étoile reny de tsy maintsy fenoinao dia afaka fenoitsika le izy ho asio texte kely ozy izy mombamomba an'le izy afantaran'ny olona anazy dia anaovantsika anazy page natokana ho antsika malagasy rehetra vonona ny hiasa amin'ny internet lo fenoina tsara le teny internet dia mbola afaka modifier iny ny arinany dia terina ato ny adresy dia alaitsika ilay lian'ny blog copiena dia collena ato contrôle V dia mena anarana amizay ilay page de ohatra ataotsika hoe team tsika tiré BT champ MG ohatra zany iny zany lien anaovantsika anazy dia manontany izy hoe piditra vola ozy izy ahoana izy io dia ataotsika anao aloha dia save teny izy eto hoe alpha numérique Facebook adresse ty zany halan'io dia ataotsika point indray zany ty le tiré iny ny halany dia sauventsika le izy rehefa tsy mety le izy nefa mety le izy dia mandeha amitsika mampiditra sary sa ahoana afaka dinganitsika iny zany afaka ataony afara iny zany dia mandeha amitsika ahoana ozy izy apetraka iry amin'ny placen'ny raccourci eo izy izy sa ahoana dia afaka apetraka atsika eny le izy dio izy dia miditra amin'ny étape fahaefatra atsika dia sauvegardena amizay le izy de somary misy diso kely riany anarana ry ambony tsy ampy be tsy haiko naninona ny clavier-ko angambany tsy voasoratra tsara le izy dia afaka dinganina koa ty mbara-pahatonga any amin'ny resaka taona manontany an'ilay olona afaka mijery an'le page zany izy hoe caractéristique an'le olona afaka mijery an'le page de afaka mbola editena iny rehefa avy eo ahitsy zany somary miadakadana ny internet dia ataotsika miadakadana arak'izay koa le izy dia mandeha
ato amin'ity about ity créer zany ny page an'izao dia afaka mbola manova an'le anarana aloha tsika satria misy diso le anarana teo. Vana zany anarana klikenao fotsiny an'ilay mety ty zany misy diso dit dia tsy ampy pely izy teo dia continue dia miteny izy hoe afaka 3 andro izy miova ny anarana io dia request change zay zany dia atao ok fotsiny miova ho azy zany iny afaka 3 andro afaka 3 andro zany vao afaka manova anazy ndray. Dia inona ny atao manaraka apiditra sary ianao klikena ilay sarina appareil photo eo dia mi-upload dia ohatra ataontsika sarina bitcoin zany eo mijery sarina bitcoin anankiray tsy haiko raha manana iaho tokony misy quelque part mba amboarina zany le blog le page mba ho tsaratsara. Ty ohatra misy anankiray mahazo anankiray maka sary anankiray dia fenoina tsara izy ao. Dia mbola azonao editena tsikelikely le sary dia ataontsika amin'ny farany azahoana anazy zany max dia sauvegarder tsika le izy niova zay ny photo de profil an'le page. Dia tonga eto ianao tonga amin'ity page efa manana endrika tsaratsara ty zany tsika dia mandeha tsika manao ahoana indray ny fond ny page dia maka alaina le sariny ohatra hoe ataontsika mitovy ny amin'ny groupe sy ny page saovana kely ve ohatra hoe aleo vatsika kely ary ataontsika le sary nafinaritra ety dia miandry le chargement tsika io le izy afaka mboamboarina kely mbola afaka modifier tsika any amin'ny ary amin'ny anona zany iny afaka modifiena amin'ny paint alainao amin'ny paint ouvrir avec paint zany dia maka sélection ianao dia pakarina lay photo eto ambanimbany iny dia amizay mba hitahita tsara zany sy azo jerena rehetra ato dia enregistretsika izy dia ny blogsika dia afaka misokatra amin'ny mobile rehetrarehetra any zany izy masary ohatra zany tsika tsaratsara ohatr'izao dia lasa miverina ary amin'ny annulentsika aloha zany le teo mba tiany ho hita zany le soratra ao ambony ao dia manao rechargement indray mandeha zany hoe mitelecharger indray mandeha zany ianao dia alaitsika le izy teo dia miandry rechargement iny izy fa mba efa misy daholo zany rehetrarehetra dia afaka apakarinao ampidininao le izy arakaraka an'izay endrika tianao ho azy zany dia
Klikena amizay le hoe save na hoe enregistré zany rehefa vita zay endrikendriky ny blog zay. Dia reto menu rehetrarehetra reto mbola afaka editena eny ary tonga amin'ny blog amin'ny page Facebook tsaratsary ohatr'izao zany anao rehefa vita lay fampidirana sary tamin'ny profil le page sy ny fond le page zany. Dia ina ny atao manaraka poster amizay tsika dia omanina tsara le phrase ohatra zany nataoko ety asina titre zany le izy hoe BTC Champ resaka donation le izy. Dia mino ve anao fa vola 2000 ariary dia afaka manova ny fiainanao, mino an'izany ve anao? Dia raha mino an'izany anao dia araho hatramin'ny farany ilay vidéo ato amin'ity blog ity, manodina vola asasakana dollara anao zany, zany hoe 50 cents dia ho lasa 110 000 $. Zay zany ho lasa ho 115 BTC. Dia ahoana fomba fanaovana anazy dia zay zay vokatra zay isaky ny enim-bolana, zany hoe indroa mirecycler an'le izy zany anao isa-taona. Dia ahoana manao anazy dia hoe cliquer lay sary mba hijerevanao amin'ny antsepiriany dia atao ny adresin'ny blogsika. Zay zany fanaovana anazy dia ny anaranao manao post, zay fomba fanaovana anazy. Dia copienao iny texte iny dia alaina iny dia mandeha miverina any amin'ny page Facebook ianao dia kolena eto le izy. Dia manomana sary anankiray zay tsara, afaka vavainao foana zany sary isaka manao post ianao. Dia manomana sary anankiray zay tsara, azo atao koa ny blog iny efa mitondra sary dia iny no meny eo, fa afaka tsiraisinao iny dia décochena fotsiny le 1 2 3 omeny ety dia miala daholo lay sary dia juste le soratra sisa ataonao. Dia mampiditra sary ianao, afaka mampiditra sary ianao zany, cliquenao le plus eo iny dia ohatra hoe maka an'ilay sary mobile satria ny blogtsika zany dia afaka misokatra amin'ny téléphone mobile. Dia miandry le chargement tsika dia ty zao le izy fa lasa voatsindriko indroa ohatrohatr'izao zany lay fandehan'ny ty zany le sariny maniko io sariny blogtsika misokatra ao anatin'ny téléphone mobile. Misy an'le site lay hoe mobile test.me iny iny andra manao anazy zany dia mahazo ampidirinao le lien na ny adresin'ny blog dia afaka jerevana mobile. Iny zany ahafantarako hoe mandeha marina mobile le izy na tsy mandeha tamin'ny ihany nanamboatra an'le blog. Dia nalaiko iny dia mazava ho azy fa coupen'lay satria misy refy tadiavina zany ity capture eto amin'ity image ny post ety. Dia manana an'ity tsika dia cliquena amizay lay publish dia mahazo post raha tsara tarehy ohatr'izao. Dia afaka boostenao izy Facebook dia mandoa vola anao rehefa booster anazy niteneniny ao io hoe $3 izy safiry ho an'ny olona 7,000 mahery. Dia misy namana anankiray Saza Marlina ao Antananarivo indraindray izy manao an'azy io koa, tena manao an'io koa izy Facebook marketing. Dia 5,000 ariary ny anazy indray andro, 10 andro 5 alina. Dia mahazo anina be dia be anao zany, mahazo olona mijery an'ilay pagenao be dia be zany. Afaka manao an'izay tsika na ihany koa manao an'ilay stratégie free marketing zany na ataontsika hoe marketing tsy andoavam-bola zany. Dia laikena le izy dia alaina amizay lay lien. Ahoana ny fakana an'ilay lien? Cliquenao lay lera eto ambaniny ety na le hoe bouton join-nao, le soratra join-nao ambanin'le post ety, le olona manao post ety zany le page moa zany manao post eto. Dia cliquenao iny dia mahazo lien anao ery ambony ery. Dia iny amizay no aparitaka anao any amin'ny Facebook group any. Dia ohatr'izao daholo zany paozin'ny
pazy miseho amin'ny olona rehetrarehetrany. Dia ahoana ny olona zany a raha vao mijery an'ity poste ty ka mi-cliquer eto de misokatra avy hatrany makany amin'ny blogintsika ilay izy. Zany hoe izay le antsoina hoe tonga hitanao tonga de tonga any amin'ny blogintsika ilay izy zany. Ohatr'izao. Dia izay zany no antsoina hoe mage cliquable, zany hoe mitombo kokoa zany a ny potentiel ny nombre de vue-nao sy ny olona mety tokony hahita ny postanao raha ohatra ka mba liana le olona mijery an'le sary ohatr'izao tonga de mi-clique izy. Ohatra hoe mahita ny sarin'ny ly, mahita ny sariko, mahita ny fléchety de mamaky le soratra eo ambany eny dia liana le olona dia mety tonga de mi-clique fahatany izy de tonga de misokatra automatique koa le blog. Indraindray misy an'izay ihany koa. Dia ahoanan'izay manao an'izy lasa antsika mandeha antsika de manana groupe Facebook groupe any amin'ny 2000 de asaiko manao mijery an'izay amin'ny profilako de manaova inscription tsikelikely tandremo ny fepetra de tsy azo atao ohatra hoe ny BTT Champ alefanao any amin'ny My 24 heures groupe ny My 24 heures no alefanao andifasanao anazy fa tonga de raha eto ao anatin'ny My 24 heures anao de tsy tavaverinao intsony mba rahampahafatinao. Ny antony misy an'izay le antson'ny vazaha hoe mi-spam ianao zany. Dia tandremana tsara zany tsy azo atao poster makany amin'ny groupe tsy tontolo ny asa amin'ny internet no koa ihany koa groupe officiel na asa amin'ny internet reny zany. Dia reny zany tsy azo atao ny poster aminazy. Ohatra ny anomboantsika anazy dia alefantsika ato amin'ny profil 25 le izy satria efa nanaovanay sy madame Ly accord zany le izy hoe postena ato amin'ny groupe profil 25 le izy satria chance anankiray satria tsika ela be niandry vola tamin'ny profil 25 tsy tonga le izy dia ohatra hoe manao marketing viral zany, zany hoe virena daholo zany ny olona rehetrarehetra miliana tamin'ny profil 25 makaty amin'ity BT Champ ty. De rehefa tonga aty amin'ny BT Champ le olona dia tsy maintsy anontany daholo rehetrarehetra ahoana ty. Dia iny le izy posteko eto amin'izay le lien le nalaintsika iny dia zao zany fomba fanaovana poste. Iny lien iny fotsiny zany ny postena eo sélectionnenao zany iny dia tsindriana ny touche supprimer atao le lien zany izay amin'izay vao poste ery ambany cliquenao le poste. Dia ohatr'izay hatrany ny ataonao zany dia ny ana mahazatra ana de mijery an'ireo notification ato iny de manokatra foana fa le postako zao amin'ny teny gasy de ny groupe ciblena zany groupe amin'ny teny malagasy satria ny tanjotsika zany de ny ampivoatra atsika malagasy haingana ao anatin'ity système ty zany. Zay zany no tanjotsika de miaraka daholo ny rehetrarehetra miara manao promotion amin'ny groupe amin'ny teny malagasy. Ohatra hoe université Fianaratsoa de azoko atao zany miposter makao. Dia reny misy groupe vitsivitsy nataoko raccourci eto reny de afaka posteko daholo zany. Ohatra hoe vola malaky, gasy resadresaka informatika, job mata, tsena malalaka, bizina ordinateur, vidivarotra, bizina carte graphique reny zany afaka posteko daholo zany miankina amin'ny connexion ananako zany de afaka miposter any aho zany. De ohatr'izay hatrany ny ataonao rehefa totitra an'io le réseaux sociaux misy atsika tsy maintsy ho taitra ny olona hoe inona daholo ty dia ho liana izy. Dia amin'ny herinandro ambony zay tianao zany na hoe apitso anao miezaka manao 12 indray fakapitso manao miezaka 14 ohatr'izay apakapakanao hatrany zany na
mandeha tsikelikely ianao dia manao 10 amin'ny herinandro ty, 20 amin'ny herinandro ambony, 30 amin'ny herinandro rotokom-bolana, 70 isam-bolana nataonao. Ohatra fotsiny zany zay fa raha manao an'izay daholo tsika rehetra membre ao anatin'ity système ty dia vetivety mirobiroby betsika. Zay zany no tanjona ataontsika zany dia ny ataonao sisa ataonao hatrany hatrany zany de manao manokatra le groupe de manao coller de miandry an'le chargement ohatr'izao de supprimer sélectionner lay lien iny de supprimer de cliquenao am'izay le bouton poste ery ambany. Ohatr'izay hatrany hatrany zany no ataonao de rehefa liana l'olona mi-commenter eto izy na mifandray mivatana satria misokatra lay blog rehefa avy eo dia maharaka an'ilay contact anay efatra mianadahy ao anatin'iny izy ireo. Dia aza adino nitsidika ny blog ny groupe officiel antsika ho antsika malagasy zany dia ny BT Champ team Madagascar. Zay zany ny eny amin'ny lien mora ahitana anazy dia mifandray mivatana antsika raha ohatra ka na raha misy mahaliana anao dia afaka jerenao io groupe io mila miditra membre aloha anao membre actif zay vao ampidirina ao anatin'ilay BT Champ team Madagascar. Ho ito moa zany stratégie tena ataontsika fa ty zany lay groupe tsika Madagascar manao an'ity BT Champ ty. Dia aza adino manaraka an'ireo vidéo maro samihafa anankitelo izy ary somary lavalava ny anankiroa ty post amin'ny Facebook ty zany fohifohy tam'le izy. Dia mirary soa mirary vokatra mahafinaritra ho an'ny rehetrarehetra ary mirary fahombiazana tanteraka amin'izy ty. Chance anankiray ty ary rao dia 2 arivo zany tokony mba manana an'izany taolony rehetrarehetra ary mety mora mahita an'izany taolony rehetrarehetra. Mirary soa ho amin'ny vidéo manaraka indray. Mandram-peona tompoko.